atolotry ny radio plus hoanareo mandritra ity herinandro ity no ilay sombiny aina tantara mitohy nosoratany Ajarandria Manalmanana. ireo anome aina ny tantara Romy Armanina sy Laingondria niaraka tamin'ny Ajarandria Famensoa ary tolotra Andriana Arsan. nandray feo Priskarakotormanana nanatotosy Ajarandria. Andro fahaefatra. Fa nakay zary raha diny efa ela ihany no nandrasako teto izay fa mbola tsy hita lery sa ve misy fiovana tapoka amin'ny programa izay nanino lery tsy niantso ana raha izany ka aleo raha nga andrasana ihany aloha efa nandany fotoana teto ihany ko fa mba manja koa zany sipakely rehetra mivoakato zany sady efa matotra kely daholo. Jery zao reto miaraka reto tonga dia tsy misy ratsy na ray ary ary vao mivoaka ny vavahady io zany ry zareo dia tonga dia manala tablie daholo mety kosako zao sady tsy fantatra hoe mpianatra ny lycée no tonga dia afaka mampiderany bika manendrika tsara kay kosa tia raha mivoaka tia kosa tena anjely latsaka tany ary maninona raha tonga dia arahako rehefa tsy tonga ihany lery dia aleo manandrano mampiresaka ny tia manjakely ty rangah rehefa tsy ho azo ny vola tsy aloha mba mahazo fitiavana amin'ity mafatifaty kely ty iny fa manatona aleo tonga dia arotsaka aloha ny arato dia hita eo manaondry azafady fa saika nytany zavatra kely akia. Salama ahoana izay? Tsy izany ho fa saika antany aho hoe afaka mba manoro lalana avy ianao fa vahiny eto mantsy ka tsy dia mahafantatra lalana loatra. Mba tsy azo kokoa ty bany ty izany. Olona ohatr' izao hoe dia tsy ahita lalana ahoana na dia vahiny ary. Na ny paoziny ary nefa sady mekany tsara be manao kiraro lafo vidy be koa. Sady ohatran'ny bandy mba maraka ihany anie izany fijeriko azy izany aleo mailo ihany fa sao zavatra hafa ny tanjony tony. Misy toerana hoe ambany dizy ao any lazain'ilay olona fanao fotoana tamiko izany efa ity tena tsy mahalala izay atsimo sy avaratra eto akory. Ka maninona raha nanontaniana azy ka? Ny tena marina tsy manana telefônina ry afa vao very dia tsy hitako izay atao amin'ny ray ny fotoananay nefa izao efa amin'ny 12 atoandro. Esy tonga dia fantatra be mihitsy ny ao an-tsainy ity bany ity izany. Mampiesona nefa tsy mahay mampiesona fa maninona nefa raha tonga dia mitsotra hoe tiako tiana fotsiny dia izay sa matahotra ny azony tsy zakany avy aty amiko. Mba misy jerena ohatr'izao ihany nefa aleo moa dia atoroko voana dia hita eo izay lazainy. Izany ve? Ka raha izany manaraka ny lalany fotsiny ange ianao rehefa tonga tsy aloha atsy dia mivily miankavanana. Manaraka n'iny amin'izay dia tsy mivily intsony raha sanatrika tsy hitanao dia manontany olona hafany. Ay misaotra betsaka ary tena nanampy anahy ianaoko. Mandram-peona ianao mademoiselle. Ndry ary tena lasany amin'ilay lalana ny teneniko tokoa ilay vendrany ity ary tena mety tsy mahita marina izy raha izany fa tsy mody fanina. Aleo enjehako dia asaiko miverina ka tsy mandry ny eritreritro. Dia tsy mahafantatra izay ataonao mihitsy ve ianao ro manjaka raha tsy tongavana aty mihitsy. Efa herinandro zao ny andro ny antsonao fa fady anao zany. Ka tsy izany kosa ry haingo
mba misy zavatra nanahirana anakely fotsiny nge dia somary tara ny andro dia fasako vola tany aminao e. Fa ny fianarany zanakao sy ny fire sy ny sakafo rehetrarehetra io nge tsy afaka atao tary. Fantatrao tsara fa ny karamako tsy maraka an'izany rehetrarehetra izany. Ary aza mitabataba manoloana mampiasa rehetra aloha-keto ry haingo manala baraka mihitsy. Jerenge raha sy ataondry zalafy mezana fotsiny e. Karaha tsy izany tsy inona tsy atsapa-teny ianao ka. Andao aloha tsy ambadika atsy fa tsy efa milaza aminao fa tsy teto nge ho aza fa nandinanao mission tany amin'ny province e. Ka na tsy teto azy ianao dia tokony matsiaro foana ny zanakao e. Izany ve ny ataonao dia milaza amiko ianao fa vonina indray an'iny zaza iny mba eritrereto ihany e. Tsy te efa maly aminao fa aty e. Reny ny vola mety ilainareo amin'ity volany ity. Minao fa ampy reny ary mba hividanao an'izany famantaranandro izany izy fa tena ilainony izany a. Izany ihany no mampiantan'ilay zaza. Zao rendrarendra zao dia tanterahana daholo. Izay fa lasa afa-tsy. Iaingo andraso aloha e. Fa mbola misy inona ihany e. Saika hiteny aminao aho hoe aleo mba ho any amiko fianatra amin'ity farany herinandro ity e. Sady misy tournoi ataony ato am-piasana izay dia ary manjaka indray mandeha isam-bolana ihany izy mahazo makany aminao. Efa nifanarahantsika nge izany e. Aleo tsy hivadibadika amin'izay teny efa nomena fa izay ny hitako atsara ny fetra. Veloma ianao. Tena malahelo an'ilay zanako ka zany ka. Izy koa moa ty efa roa herinandro izay tsy mba nandalo taty am-piasana intsony. Dia sanatria ve vao borosy ny haingo taony sainy dia lasa nankahala anahy koa ilay zanako e. Mino fa tsy ho tonga amin'izany kosa ny reniny ka. Eny e, efa fantatra ihany aloha ny toetra ny haingo e. Aleo aloha dia voaka kely analamo aminy vao mody ka sady vao amin'ny efatra sasany koa zao. Indry fa tsy fenitra very hitako miaraka amin'ny bandy ry zany e. Tena izy iny ka ary fangay efa nirava sady. Ary tena efa manao sipa zany ty zanako ty raha izany reny fa lasa nitsofoka asy amin'ity trano itsy. Ary ao zany mibandy iny no mipetraka dia efa hoetin'le ry aty an-tranony mihitsy zany. Eny e, tsy mampaninona aloha izy miaraka amin'iny tovolahy iny fa na izany aza tokony horesahana azy ihany koa ny lalana tokony alehany andraikitro mantsy zany. Aleo hitady fotoana dia hiresaka aminy. Ay ve tsy nisy dikany akory ny tena naika e. Za mba nihevitra tamin'ny voalohany hoe ilay sipa kely mampifilafila sy ilay sarotra hodina be ireny. Tsy ampy adiny ray akory nefa dia efa nanaiko tsenaiko rehefa mirava rariva. Zany tokoa ny sipa kely amin'izao vao nampideraiko ny fitafiako sy ny vola taty am-posiko dia tonga dia rava. Ny ampy an'ilay radina nandalo tampoka nitondra fiara koa moa vao mainka tsy naharay lamba dia nihevitra zao kiala fa tena rahalahako maro ny radina. Dia hoe anay koa iny fiara milay be iny. Ary aloha tonga dia mody velominy ity fa efa iny mivoaka iny ny anao vavy. Bonjour ela, efa ela be ngay lahy ny andro teto. Bonjour manjakeliko. Vao teo ka andao miakara re. Fa tinga le fiaranareo tamin'iny. Fa ahoana tsy tia indringa? Ohatray fiara raitra be zao very fetra. Na ny namako rehetra raha ohatra ny latsaka daholo ny masy mijery antsika amin'izaoko. Ka mety ho fialonana koa nge ny azy fa le hoany izany aiza izao ny toerana tiandry ao le antsika. Mety amiko daholo ka izay hitondra ny lanahy dia arahako. Andraso misy toerana tiako hitondrananao efa ela izay ary andao fa antsika afaka milamina tsara tsy misy mpanelingelina. Ahoana lasa izao andao e
sady efa tsy andrika ery ny ahitan'izany. Mahafinaritra aloha ny toetra n'ity fetra ity e. Bandy be surprise be izany. Ohatra misy fifaliana izany foana ny fiainako hatramin'izay nahitako sy nifandraisako taminy. Tsy afaka ho feno izany ny banga rehetra tamin'ny tontolo andro. Eny e, za le tsy ampy ny fitiavan'ny papako ngamba dia aty aminy amin'ny mahita an'izay ilaiko. Ka mba aiza ao an-trano koa moa ny ahitana an'izany e. Raha tsy gidragidra dia menomenona raha vao miditra ny trano ianao. Zara ko aza nahita azy. Fambanakaiza ary fetra ny tsy dia nandalo sy ny antsoantso atsony. Sahirana amin'ny asany ve? Izy koa aloha milaza fa tsy dia eto Antananarivo matetika e. Mety tavelany amin'ny faritra ngamba. Nefa mba tiako ery izao raha mba mifanao fotoana kely indray izay dia miaraka. Lasa tsy foko ny tambitambiny sy ny teny maminy hatr'izay nidirany tamin'ny fiainako izay. Ary maninona moa raha atsoko izy e? Inona ny olana? Tsy teo ihany ve izay hanamboarana ny programa? Allô? 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 Izy io azafady? Za ihany lesy fetra. Iaingo. Ay ve. Salama tsara ianao? Salama tsara fa misaotra ka. Fetra? Fa aiza ianao? Za saika hoe mba hiaona kely aminao raha mety. Eny e, rehefa misy fotoana malalaka moa izany e. Fa ahoana? Misy inona? Tsy misy inona ka. Mba te hiondakondana eo amin'ilay tratranao sy te hamihana ny sandronao fotsiny a. Ka za io zao mbola tsy any Antananarivo fa mbola tena taraka aty Toliara aty dia... Zany ve? Za nefa tena malahelo be an'la. Zany? Aleo fa vitaiko ny asa aty dia miantso anao ihany ahy. Ena re, miandry ny antsonao aho zany a. Zay mihitsy, sady ato ampiasana koa dia tsy dia azo antsoina matetika ako. Zay fa mandra-peona. Fa izy izany ry fetra? Olona manam-bola amiko izay dia takiny foana nitrosany aty nefa za efa milaza fa mbola tsy fotoana an'izany izao. Izany mihitsy anie ny mahasositra amin'ilay olona sasany indraindray e. Fa aleo any izany e. Aleo ny fahafinaretantsika aloha ny tohizana. Taiza moa tsika teo ry malalako? Izay mihitsy anie ho alay tsy hafozako anao ty e. Renareo teo? No ilay sombiny aina. Tantara mitohy nosoratany Azara Andriamanalmanana. Ireo anome aina ny tantara. Romy Armanina sy Laingondria niaraka tamin'ny Azara Andri, Famindsoa ary tolotra Andrianarsan. Nandray feo Priska Rakotoarmanana, Nana Totosy, i Azara Andri.